ry avako malala ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Lohahevitra volana Novambra sy ny volana Desambra hatramin'ny fankalazana ny Krismasy, izany no atambatritsika ny androany ity. Tamin'ny volana Novambra isika dia nandinika ny lohahevitra hoe tafatoetra ny fonony izay miandry ny tompo, izany hoe voaresaka manokana ny fiandrasana ny tompo tamin'iny volana Novambra io. Amin'ity volana Desambra ity indray isika raha miteny aloha zany hoe miandry ny tompo dia voaresaka ao anatin'izany ny vanim-potoana ny advento. Tamin'ny volana Novambra zany no niresahana ny advento, nefa isika zao vao tena miaina ny advento zay dia ny lohahevitra antsika volana Desambra indray dia hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Io fifaliana io dia miresaka ny fahatongavan'ny mpamonjy, izany hoe ny Krismasy, nefa tsika izao mbola ao anatin'ny advento, izany hoe ny lohahevitra Novambra dia tena nikendry kokoa ny faraparany volana Novambra, ary ny lohahevitra Desambra dia mikendry kokoa ny faraparany volana Desambra manomboka ny Krismasy eo. Dia ireo rehetra ireo zany no atambatritsika androany ny fiandrasana ny tompo, ny advento, ny fifaliana, ny Krismasy. Ove dia zay no natonga manokana nanao lohahevitra anankiray hoe ny toe-panahy miatrika ny advento. Ny toe-panahy miatrika ny advento, azo atao koa io raha tianareo hoe ny toe-po, satria miresaka sentiment zany miresaka fihetsem-po, zany fifaliana zany resahantsika, zany hoe tafatoetra izany. Dia andeha ho resahantsika ka alohan'izay hitarianantsika ny amin'izay toe-po na toe-panahy tokony ananana, dia anomboka amin'ny famaritana voambolana isika. Ny teny hoe advento aloha no andao ho faritantsika voalohany. Ny teny hoe advento io ilay ataontsika amin'ny teny frantsay hoe avant, dia avy amin'ny teny latina no nampiasana azy. Teny latina manao hoe adventus, tsy haiko raha hitanareo soratra anaty mahita ve nareo kely loatra ilay fanazavana aty ambany. Adventus, ny dikan'ny teny hoe adventus dia io arrivé, venu, avènement, raha ohatra tiantsika arrivé, venu, avènement. Fa mbola afaka rasaina ihany le hoe adventus, afaka natao teny anankiroa ady. Ny ady zany dia hoe vers, devant, avant. Dia ny anankiray vento, tsy vento, tsy miala le aisa azafady rehefa le izy vento. Vento. Ny teny hoe vento dia midikany dia hoe arrivé, izany hoe ny dikany teny hoe ady ampina vento dia entina ilazana hoe fiaviana mialoha na hoe mialohan'ny fiaviana. Ny vanim-potoanan'ny advento zany dia vanim-potoana fiomakomanana, tsy mbola tena fiaviana ny advento, fa vanim-potoana fiomakomanana mialoha avant la venue, avant l'arrivée. Io zany zay ny antsoina hoe advento, fiomakomanana. Tsy ny advento zany tsy ilay tena fahatongavana ao amin'ny vanim-potoana anankiray izay misy ny fahatretrehana, fa vanim-potoana mbola fiomanana fotsiny ihany. Raha tiantsika dia hoe tsy mbola vanim-potoanan'i Jesosy Kristy ny advento, fa vanim-potoana fiomakomanan'ny Jaona nampanao batisa. Raha tiantsika no ilazana zany. Arak'izay zany io teny io dia milaza amintsika ny amin'ny fiomakomanana rehetra mialoha ny fahatongavany mpamonjy.
raha azavaina amin'ny fomba fitentsika ankehitriny zany dia zao ny advento dia fanomanana ny krismasy fa ny krismasy no fankalazana ny fahatongavany mamonjy. Ao amin'ny advento zany tsika no mianatra hira daholo ny sampana rehetrarehetra fa amin'ny krismasy maneho fankalazana ny fahatongavany mpamonjy. Zany hoe ny advento zany tena vanim-potoana fiomanana ary zany no ny zavatra hitantsika ankehitriny. Zay zany no hevitra lehibe ny advento na adventus na advento na koa ary antsoina hoe adventiste. Inona ny antsoina hoe fiangonana adventista? Ny antsoina hoe fiangonana adventista dia fiangonana miandry ny fiaviana. Rehefa mahitsika any Madagasikara, ny antsoina hoe fiangonana adventista dia fiangonana miandry ny fiaviana. Ary sika FJKM dia ambara amintsika fa fiangonana adventista, fiangonana miandry izany fiaviana izany, miandry zany fahatongavany tompo zany. Rehefa ao anatin'ny fandraisana fanasany tompo, isaky mandray fanasany tompo sika dia misy vavaka ataony mitandrina raha tsikaritra eo manao hoe ankehitriny izay dia miandry sy mitalao indray ny fiverenana. Dikan'izay zany tena fiangonana adventista isika, fiangonana miandry ny fiverenan'i Kristy. Ary asa raha mahazo nareo saratsaina ny dikan'ilay vavaka ataontsika isanandro ao anatin'ny ray anaizy ren-danitra manao hoe ho tonga reny fanjakanao. Vavaka ataontsika dia vavaka ny amin'izay hahatongava ny fanjakan'Andriamanitra noho izany fiangonana miandry mikatsaka ny amin'izay hatongavana izany fanjakan'Andriamanitra zany ary isika. Noho izany fiangonana protestanta fa fiangonana adventista isika, fiangonana mankalaza ny advento, fiangonana miandry ny fiaviana. Ny vanim-potoanan'ny advento ny avako dia ankalazain'ny fiangonana efatra herinandro raha marina koa, efatra alahady mialohan'ny fankalazana ny krismasy. Io zany dia efa fiarantsika fiangonana ao anatin'izany efatra alahady. Dikan'izay zany ny fampiasantsika ny loko maitsomaitso ao anatin'ny fiangonana dia alahady anankiefatra mialohan'ny krismasy. Plus précisement dia zao farafaharoana zany arakaraka ny calendrier io dia ny 27 novembre manomboka ny advento, ary farafahatarany dia ny 3 décembre no manomboka ny advento. Tamin'ity ve tadivinareo hoe ovinany manomboka ny advento? Fa alahady 28 novembre izy tamin'ity, zany hoe tena ao anatin'ny data. Zany hoe zany tsy mandeha any amin'ny voalohan'ny volana novembre io ary tsy any amin'ny farany desambra no manomboka ny advento. Fa ny farany dia zao mifarana 24 desambra foana io. Farana 24 desambra manomboka 25 desambra dia efa vanim-potoana hafa no iainantsika. Efa tonga ilay nandrasana izay ny amin'ny 25 fa ao anatin'ireo efatra herinandro ireo ilay vanim-potoana fiandrasana. Zay zany aloha famaritana ara-piforonan-tena, définition étymologique ny antsoina hoe advento na ny avant na ny adventus na ny adventista zay lazantsika rehetra mety daholo. Jerentsika manaraka indray famaritana eschatolojika, définition eschatologique. Raha vao miteny hoe eschatologie, inona moa ny antsoina hoe eschatologique? Avy amin'ny teny grika indray, mety eo teny latina, fa ity teny grika indray no raisintsika avy amin'ny teny grika hoe eskatos. Eskatos. Ny dikany hoe eskatos dia teny entina ilazana ny zavatra mbola ho avy, ny zavatra any aoriana. Zay zany dikany eskatos, zavatra mbola ho avy, les choses à venir, na koa milaza ny avenir ny
eskatos ary miresaka ny zavatra any aparana, miresaka farany raha miteny zany hoe ny soratra masina hoe any aparany any dia izy dia miresaka iny izy zay, miresaka zavatra sos eskatolojika, zavatra eskatolojika izy. Ka raha miteny hoe farany dia samy eskatolojika daholo na le atontsika hoe andro farany zao. Miomana fa efa andro farany zao le andro farany misy tanteraka daholo ny voalaza ny baiboly rehetrarehetra hoe isy zanaka hitsangana nono rainy, isy avy an-trano, isy hosary, isy aretin-kofina lehibe, misy orontany lehibe, misy ve zany rehetra teneko zany. Zao zany le andro farany. Reo andro farany reo dia tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana eskatolojika. Ny antsoina hoe andro farany dia zao andro iainantsika izao, tsy mbola farany fa filazana fa efa akaiky ny farany. Ny andro farany dia mbola tsy farany fa filazana na marika ahafantarana fa efa akaiky ny farany. Vanim-potoana eskatolojika. Fa vanim-potoana eskatolojika ihany koa ny farandro. Tokony hoaitsika tsara zany manavaka ny andro farany sy ny farandro. Tahaka ny haizantsika manavaka ny antsoina hoe enti-mody sy ny mody entiny, tsy mitovy zany. Dia hoaitsika zany manavaka ny antsoina hoe andro farany, zao vanim-potoana iainantsika zao sy ny farandro. Io lay fetrandro farany, le fin du temps, io lay fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahaolanitra, lay fahatongavany Kristy amin'ny voninahiny sy ny hery, io ny antsoina hoe farandro. Io lay isy ny fitsahana amin'izao tontolo izao. Iny koa zany dia tafiditra ao anatin'ny zavatra eskatolojika na hoe chose eskatolojika. Samy resaka ny farany na ny anaparany na ny andro farany ankehitriny na zay ho avy amin'ny fiavian'i Kristy. Dia raha miresaka amin'izay zany zao hoe fiainana eskatolojika dia misy vanim-potoana anankitelo mazava tsara izay anazavana ao anatin'ny saintsika. Inona avy ireo zavatra eskatolojika izay mipetraka sy tokony fantatsika? Anankitelo araka ny tantara. Misy zany any antsoina hoe eskatos tamin'ny lasa, na hoe ny hoavy efa lasa. Asa raha miteny zany ny vongolana malagasiko zany, hoavy efa lasa. Misy ny eskatos ankehitriny zany hoe hoavy ankehitriny, ary misy ny eskatos à l'avenir zany hoe eskatos hoavy. Zaray ny vanim-potoana ny lasa ny ankehitriny ary hoavy. Ny tamin'ny lasa, ny firesahana ny momba ny fampilanina mesianika rehetra amin'ny soratra masina dia fanambarana eskatolojika, fanambarana ny isy any aparana, kanefa efa isy le fanambarana. Raha ohatra zany tsika miteny tany amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra tany dia manambara ny fanambarana mesianika rehetra izay hiseho nefa efa voalaza tamin'ny Ancien Testamenta taloha. Reny zany no zavatra hoavy efa voalaza tamin'ny lasa. Fa misy koa ny antsoina hoe zavatra hoavy niseho ankehitriny. Raha miteny azy zany zao hoe ankehitriny dia ny ankehitriny tamin'ny andron'i Jesosy Kristy no resana. Ny point de référence zany mamaritra an'ilay hoavy sy ankehitriny ary lasa eny dia eo amin'ny vanim-potoana nahatongavan'i Jesosy Kristy. Izay rehetra tany alohan'i Jesosy ny antsoina hoe hoavy efa lasa. Izay tamin'ny andron'i Jesosy ny antsoina hoe hoavy ankehitriny, izany hoe tamin'ny andron'i Kristy, izany hoe tamin'ny ankehitriny Kristy
tetỳ ambony tany no resana. Dia io ankehitriny io dia ilay fahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao. Io ilay fahatongavana nofo ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Eskatolojika izany fa efa tamin'ny andron'i Kristy. Fa ny anankiray fahatelo dia ilay ho avy ankehitriny amin'izao andro ho avy any am-parany na hoe ho avy amin'ny ho avy taorianan'i Jesosy dia ilay amin'ny androntsika ankehitriny io dia ny fanantenan'ny fiangonana. Fa iny Jesosy Kristy izay niala teto ambonin'ny tany iny dia mbola nino? Mbola ho avy indray. Izany zany tena tsy hoe finoana eskatolojika. Ny fiangonana dia mino fa iny Jesosy Kristy izay nampijaliana niakatra amin'ny fahafatesana iny maty dia nalefona dia niakatra nakany an-danitra iny mbola ho avy iny. Ary zany fiavian'i Kristy indray zany, fiavian'ny famoroany. Amin'izay fotoana izay dia iseho amin'ny heriny sy amin'ny tanjany amin'ny voninahiny izy. Izany no antsoina hoe fanantenana kristiana. Fanantenana kristiana. Ny kristiana rehetra dia manorina ny finoany fa mbola ho avy Kristy. Ary izay tsy mino an'izay dia tsy kristiana izy. Izay tsy mino fa mbola ho avy Kristy dia tsy kristiana satria Kristy mihitsy no efa niteny amin'izany ao amin'ny soratra masina. Dikan'izay zany ilay fanantenana na ilay eskatos ho any am-parany dia ilay farantenenina eto dia ilay fiavian'i Kristy eny amin'ny ranomanitra. Io ilay fahatongavana amin'ny fahatanterahana amin'ny voninahitra lehibe an'i Kristy izay no resahana amin'io. Andao kosa tsika riavaka resaka mahakasika ny fifaliana kristiana. Resantsika teo ny advento dia resantsika tindray ny momba ny fifaliana. Teo zany resaka ny lohahevitra novambra, eto indray zany ny lohahevitra desambra no resantsika. Ary eo avy eo mivoaka ho azy eo ny toe-po ny ananantsika. Ny lohahevitra novambra desambra dia miresaka amintsika hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Manao ahoana ka izany fifaliana kristiana izany? Dia ity am-piandohana zany dia miteny fotsiny amin'ny famaritana ny fifaliana kristiana. Io ilay antsoina hoe fifaliana tena izy, fifaliana miavaka, fifaliana tsy tahaka ny amin'izao tontolo izao. Fifaliana tena izy, fifaliana ao amin'Andriamanitra irery ihany no azahoana io fifaliana miavaka io. Tsy mitovy mihitsy ny fifalian'ny olona anankiray. Raha toa ka nahazo vola be izy sy ny fifalian'ny olona anankiray mahazo antoka fa voavelany eo. Tsy mitovy mihitsy ny fifalian'ny olona anankiray izay mahazo zavatry ny tany. Ohatra hoe nahahoana vita namorona trano izy, tena fifaliana zany. Sy ny fifalian'ny olona anankiray mahazo antoka manao hoe azo ny famonjena. Asinareo tamin'ny ray sy nampandray fanasan-tompo fa ny poainy ao indrindra ao anatin'ny fanekenam-pandray dia ilay teny manao hoe voavelany elo sady azoko ny famonjena. Tena fifaliana lehibe, dobodoboka mihitsy ny fonao rehefa mamonina an'izany. Misy assurance, tena misy assurance tena azo antoka ao aminao hoe tena voavelany eko azo antoka ny famonjena. Dia misy fifaliana tena izy, ny fifaliana Andriamanitra no ao aminao ao anatin'izany. Zany antsoina hoe fifaliana kristiana. Fa ny faharoa dia hoe ny fifaliana kristiana dia fifaliana hiatrehana sy mampitsahatra ny sendon'ny tany. Ny fifaliana kristiana dia fifaliana hiatrehana sy mampitsahatra ny sendon'ny tany. Ny tany dia misento, ny tany dia mitaraina, ny tany dia marary. Ary isika raha mbola eto amin'ity tany ity dia mandalo sy
miaina ary voakasika izany taraina sy sen'ny tany zany dia izay mahatonga antsika koa mitaraina ao anatin'ny tontolo misy atsika, izay mahatonga antsika marary, izay mahatonga antsika misety, mitomany, kivy, lava, ketraka, satria mipaka ty anatintsika ilay fiseton'ny tany, ilay fiseton'ny voary. Nareo aza mieritreritra hoe tsy avy orana dia maina ny tany dia tsisy fiantraikany aty amintsika. Ara-pifaliana misy fiantraikany, mijaly amin'ny koa isika, miseto miaraka amin'io. Dia ny antsoina hoe fifaliana kristiana dia izao ny fifaliana ahafahantsika misurmonter an'izany toejavatra izany, eo anatrehan'izany fitaraina n'izao tontolo izao sy ny tany izany, dia ahoana ny fomba hiatrehan'ny kristiana amin'izany. Izany zany no fifaliana kristiana. Ary farany dia hoe fifaliana misantatra ny tonga lavitra sy ny fifaliana lavorary. Faly ny kristiana noho ny amin'ny fahasoavana omen'Andriamanitra azy. Faly isika noho ny amin'izay rehetra omen'Andriamanitra atsika. Fa ambarantsika fa io fifaliana atsika dia fifaliana fisantarana fotsiny ihany. Une partie du joie céleste. Satria rehefa tonga any amin'ny tompo no misy ny fahatanterana ao amin'ny fifaliana. Ary ankehitriny isika dia efa manomboka manambrana misitraka sahady amin'izany fifaliana lehibe izany. Tsy hoe rehefa tonga any an-danitra isika vao faly, fa eto izany dia monjomonjo foana satria mbola ambony tany, mbola miseno, fa misantatra sahady isika. Tahaka ny hoe any an-danitra isika no miombona amin'ny fanasana lehibe, ny fanasana lanitra, fa eto isika dia miombona misantatra ny fanasana lanitra amin'ny alalan'ny fanasana. Iny fanasana tompina dia mbola eto ambony tany, fa saingy fisantara ny fanjakana fanasana rak'izay. Tahaka izany ihany koa any an-danitra rak'izay misy ny antsoina hoe fiainana mandrakizay. Fiainana tsy misy fisentoana, tsy misy fahoriana, tsy misy ranomasina, tsy misy tomany any an-danitra. Fa ankehitriny ny mino dia efa misantatra ihany koa izany fiainana mandrakizay izany. Hoy Jesosy raha ny teny manao hoe ny fiainana mandrakizay dia aiza? Dia ao anatinareo. Ao anatinareo izany hoe miaina ny fiainana mandrakizay dia ny ankehitriny isika na mbola tsy tonga amin'ny fahatanterahany azy. Izany ny antsoina hoe fifaliana kristiana, fifaliana miavaka amin'ny izao tontolo izao. Aiza ary ny loharan'ny fifaliana kristiana? Amin'ny fomba ahoana no azahoantsika izany hoe fifaliana tena izy, fifaliana miavaka izany? Voalohany, ny loharan'ny fifaliana kristiana dia ny vaovao manafara. Efa hainareo tsy anjery fa saika mihitsy nareo mba hanokatra baiboly ao amin'ny Luka faharoa. Filazan'ny tsara araka Luka faharoa. Ny loharan'ny fifaliana tena izy, ny loharan'ny fifaliana kristiana dia ny vaovao mafaly. Raha vao mitenitsika hoe vaovao mafaly dia hoe ny filazan'ny tsara. Ary inona ilay filazan'ny tsara? Luka faharoa andininy fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary hoy anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Teny somafaly mitondra fifaliana ho an'izy, ho an'ny olona rehetra. Teny somafaly mitondra fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra.
iza le teny somafana na hoe inona le teny somafana dia koa izy hoe dia izy Kristy tompo. Ilay vaovao mafana zany tiavana dia i Jesoa ekena ho Mesia. Ny fanekenany Jesoa ho Mesia no mitondra fifaliana tena izy. Aveo ny fanekena an Jesoa ho Mesia no mitondra fifaliana tena izy. Eto zany dia ambara fa i Kristy tompo, dikany hoe Kristy dia hoe Mesia, na hoe le Mesia no vaovao mafana izay mitondra fifaliana lehibe. Mazava zany fa ny loharanon'ny fifaliana tena izy, ny loharanon'ny fifaliana kristiana dia ao amin'ny fanekena fa i Jesoa no Mesia. Ray izay. Fa andaniny dia ambara ihany koa fa ny loharanon'ny fifaliana kristiana dia ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika fifaliana tena izy. Ny tenin'Andriamanitra no manome fifaliana ho antsika, satria ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho amin'ny nofony rehetra. Misy ohatra be dia be afaka anambarana izany, fa izay anasako anao manokana dia izay voalaza ao amin'ny tokony Néhémie 9:9. Néhémie 9:7 hatramin'ny 9:10. Somary lavalava izy io, fa ao zany hitantsika mofinainantsika tamin'ny lasa teo izy io ao dia hitantsika fa rehefa hita ny tenin'Andriamanitra ka nampiarana ny famakiana, novakina ny tenin'Andriamanitra dia mitoriana ny tenin'Andriamanitra, dia zao ilay fiangonana nalahelo zany lasa nahazo fifaliana lehibe. Asaiko manokana ianareo anaraka ny ambarana ny 10 ho ny voalaza, zany hoe efa mivakina zany le tenin'Andriamanitra dia nitoriana. 9:7 sy 10:7. Ary le ny gouvernoura sy Ezra mpisorona mpanoran-dalàna ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona rehetra hoe masina ho an'i Jehovah Andriamanitra reo ity andro ity, koa aza malahelo na mitomany, fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin'ny lalàna. Ary hoy izy taminy, mandehana haniny matavy, sotroiny mantoka mba hanateran-jary izay tsy manan-javatra voavoatra, fa masina ho antontsika ity andro ity, koa aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'ny Jehova no fiarovana mafy ho anareo. Ilay fanarahana ny tenin'Andriamanitra, fampiarana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fifaliana ho an'ny fiangonana manontolo. Ny loharan'ny tenin'Andriamanitra zany andaniny Jesoa Kristy, ilay filazany tsara vaovao mafana ekena ho Mesia. Ankilany ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fifaliana ho antsika. Ahoana ny avana verina amin'izay tsika mikoa hevitra tarihanota toe-panahy miatrika ny ampivento. Raha izany nantsona hoe ampivento sy ny fiainana eskatôlôjika, raha izany antsona hoe fifaliana kristiana, manao ahoana ny toe-panahy miatrika ny ampivento. Fa ny teny voalohany ry havana dia izao: eo am-piatriana ny ampivento takina amin'ny kristiana ny hanana toe-panahy vonona ho vonjena. Enjana be zany.
toe-panahy vonona ho vonjena. Ina le antsoina hoe vonona ho vonjena? Tsika manko be lehibe no mivavaka sy manaraka ny fampivavahana, fa tena vonona ho vonjena tokoa ve tsika? Raha amintsika tonga rehetra rehetra zao no anontaniana hoe raha amin'izao raha tenenantsika zao no tonga ny tompo, vonona ve tsika? Mbola sura fa isy teny amintsika alao no mba tsy androana. Dia zay tsy maintsy tenena amintsika hoe ny kristianina izay miatrika ny adventa dia olona vonona ho vonjena. Ahoana ary hoe vonona ho vonjena? Voalohany, ny vonona ho vonjena dia izao manafaingana ny fiavian'ny farany, manafaingana ny fiavian'ny tompo. Eo zany tsika somary raisitsika tsara ty fanazavana ty satria indraindray diso faray isika. Tsy sanatria isika no manao ny asan'Andriamanitra. Ny amin'ny fahatongavan'ny farany azy rery zany a, tsisy malala zany a, azy rery. Saingy izao isika rehetra kosa dia malala ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory amin'izao tontolo izao ny filazantsara. Noho izany ny anraikitra ananantsika hahatonga ny farany aingana dia ny fitoriana aingana ny filazantsara. Ndao antsika manana fahavononana hitsena amin'ny tompo, na dia izao dia izao azy arak'izay teneniny teo hoe raha teny tompo hoe zao a tonga dia vonona vetsika. Eo ane indraindraytsika mihirahira an'ilay iny zao andro izay no andraisako le hira marana tany. Le hira marana tany dia midika manao hoe avy Jesosy eo, tonga afaingana ianao. Fa raha tonga tokoa izy zao dia izao vonona ve ny fiangonana, vonona ve ianao omany ny fonao hitsenan'ny tompo, ho vonona ray azy na dia izao dia izao arisy tompo. Ray izay toe-panahy hiatrehana ny advento zany. Zany hoe ny kristianina miatrika ny advento zany dia kristianina vonona na dia ho avy izao dia izao atompo. Satria tenenitsika teo a, ngamba tsy nazavaiko tsara le izy fa ny advento ane ty advento ankalazaintsika isan-taona ty, misy advento anankitelo ankalazainy: ny lasa sy ny ankehitriny ary ho avy. Ny lasa dia ny faminaniana mesianika, ny ankehitriny dia le Jesoa teraka tany Betlehema le ataontsika sarisary ireny. Iny matetika ny mbany mitorantsika fa adinontsika fa mankalaza ny advento isika miandro ny fiaviana eny amin'ny Andriamanitra. Ary raha ohatra zany ka ao anatin'ny fankalazana ny krismasy ny tonga ny tompo dia ny kristianina miatrika ny advento dia kristianina vonona hitsena ny tompo. Zany ane zany le saryn'ezaka eo anatin'le izy. Ankoatran'ny hoe vonintsika hitsena azy na dia zao dia zao ary izy tonga dia izao vonona ihany koa isika anafaingana ny fahatongavana, anafaingana ny fahatongavana amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Raha ohatra zany ianao kristianina miatrika advento, vonona hitsena ny tompo, dia tsy ianao rerina ny hitsena ny tompo, fa mba mitondrana manaiaraka hitsena azy ka ataonao koa ny fitoriana ny filazantsara mba tsy hatontanao irery amin'ny fitsenana ny tompo. Tsika dia efa mahafantatra ny strategian'ny Satana. Ny azy a destination finale efa fantany fa may izy. Zay a destination finale Satana dia may. Dia efa fantany zay dia izao ny strategia zany dia hoe iza no may rery eo. Dia izay no mahatonga azy tena manao azy namana tsy mitady namana. Dia tsy sanatria faninana amin'ny Satana tsika fa Satana ary matakatra an'izany isika koa anohatra azy ka anao hoe iza koa ny andeha ho may araka amin'ny any, iza no tsy hitseran'ny tompo, aleontsika hiaraka hitseran'ny tompo dia mitory ny filazantsara arak'izay betsaka, arak'izay azo atao maika sy aingana indrindra.
Zany ane ny antony mpiazakazaka ny fitoriana filazantsara ia fa sao dia lazaintsika hoe haitraitra ny fiangonana io tena misy antony ara-panahy lehibe no tongantsika anaony toe-panahy vonona ovona zay. Faharoa, ny toe-panahy miatrika ny advento dia toe-panahy manadino ny lasa. Manadino ny lasa satria ny maso zany dia efa mibanjina any amin'ny famonjena lehibe. Ny maso zany dia efa mibanjina any amin'ilay fiavian'i Kristy, ka raha ny fiavian'i Kristy mibanjina dia tokony hanana toe-po isika toe-panahy hanadino ny lasa, manaiky isika fa efa noafahan'i Kristy. Tsy maintsy ekentsika izany fanafahan'i Kristy izany. Misy olona afahana fa izy tsy mety ho afa satria mbola fatorany tsy fahafahana. Tsy maintsy manova teboka fiangana isika tahaka ny teboka fiangan'olona mibebaka rehetra. Raha olona hitsenany tompo dia ilay olona avy mibebaka no mitsenany tompo. Iny teboka vaovao iangana. Dikan'izay ny ao alohan'ny rehetra dia adinoana ary tsy maintsy mamafa ny ratra-potsy ny alahelo lasa rehetra isika. Izany hoe ao anatin'ny fitsenantsika ny tompo dia tsy maintsy olona manaiky fa vovela eloka isika. I Satana dia hiteny amintsika mandrakariva hampahatsiaro antsika ny fahadosoana sy ny fahotantsika. Isanandro Satana miteny an'izany. Io ilay hoe manetsikeloka, io ilay hoe mamofo tamandro. Izany ny asan'ny Satana. Isanandro ianao teneny sy ianao ary dia nanao an'izao. Fahotana efa nataonao tamin'ny 2015 tamin'ny ianao mbola ankizy tanora no ampatsiarotoka ianao ane le nanala zaza tamin'ny an'iny, ianao ane le nangalatra tarianamina tamin'iny, ianao ane rehetra efa ny fonanao efa ny bebanao efa nahazonao famelan-kelona dia tokony raisinao sy ekenao ny famelan-keloka fa tsy iainao Satana hanamelokanao tsony ianao. Tokony raisinao sy ekenao ny famelan-keloka natolotra Andriamanitra anao fa tsy anaiky hiaino ny feon'ny Satana hanameloka intsony ianao. Zany no vonona hitsena ny advento. Raha ohatra ka mbola ny fahotanao rehetra ihany no tamisaina dia mavesatra be ianao tsy tonga any amin'ny fitsenana ny advento. Tsy maintsy diovinao zany ny lasa rehetra. Dikan'izay izay efa nibebahana dia anadiovanao saina efa nibebahana. Izay mbola tsy nibebahana kosa dia tsy maintsy hibebahanao. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny advento zany dia vanim-potoana fibebahana ny amin'izay mbola tsy nibebahana rehetra, mba ho teboka vaovao no fiangana hitsenanao ny mpamonjy. Zany amin'ny sary lehibe toepo hiafika ny advento. Raha ho avy ny tompo, zany ane izy raha ho avy ny tompo ankalazaintsika amin'izao krismasy zao, tsy any an-trano intsony izy ny tonga fa aiza ato anatin'ny foko. Ary ato anatin'ny foko izy ny tonga fo maloto ve no andraisako azy. Tery am-panahy zany hanadio ny foko sy ny fanahy andraisako ny tompo. Ary izay no tonga antsika hoe tsy maintsy teboka fiangana vaovao no hiatriantsika ny advento. Fahatelo, ny toe-panahy miatrika ny advento, toe-panahy mifaly ankehitriny. Na raha tianareo dia atao hoe toe-panahy mifaly ny antony ankehitriny. Ao anatin'ny
ny ankehitriny ity isika no misantatra ny fifalian'ny lanitra ratrizay efa nyresantsika teo zany. Ankehitriny izao isika dia misantatra ny fifalian'ny lanitra izay iainantsika ratrizay. Ankehitriny isika dia mifaly ao amin'ny fanasan'ny tompo. Raha miteny isika hoe fanasan'ny tompo, ny fanasan'ny tompo dia fisantarana ny sakafon'ny lanitra, fisantarana ilay repas céleste, ny fanasan'ny tompo. Tsika dia mafantatra tsara fa ho avy ny fotoana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, ka ny zanak'ondry no mpampakatra ary isika fiangonana no ampakarana. Isy fifalim-be zany, isy lanona-be hoavina mihoatra ny sakifo any an-danitra ratrizay. Fa ankehitriny isika manandrana sy misantatra izany fanasana lehibe zany dia ny ankehitriny. Tsy maintsy faliantsika zany ny fanasan'ny tompo izay zaraina amintsika isan'andro. Aza mamonjomonjo zany mandray fanasan'ny tompo satria fisantarana ny sakafon'ny lanitra io, ka ny lanitra tsisy monjomonjo, tsisy tezitezitra, tsisy miavinavina, tsisy metsara velatsika. Fa tena fifaliana lehibe any amin'ny fahadiovako tanteraka. Dia izay fiainana amin'ny fahadiovako izay no andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo ankehitriny. Fa tsy ho fanasan'ny tompo ihany fa hoentina any amin'ny andavanandrom-piainantsika mihitsy ilay fifaliana iainantsika ankehitriny. Ny fifaliana ao an-tokantrano, ny fifaliana any amin'ny toeram-piasana, ny fifaliana any amin'ny toeram-pianarana, ny fifaliana aty am-piangonana, ny fifaliana any amin'ny sehatra rehetra misy anao any amin'ny fiarahamonina, mba ho hitantaratra eny amin'ny fiainanao fa reny misy kristianina miatrika ny advent. Zany hoe zany, raha ny tokony hoe zany dia hoe any amin'izay misy kristianina dia misy fifaliana. Any amin'izay misy kristianina dia misy fifaliana satria misy manana an'Andriamanitra. Ampahatsiarovana antsika fa ny antony fifaliana io dia ny fananana an'ilay vaovao mahafaly. Rehefa tsy manana an'ilay vaovao mahafaly, Jesosy no Mesia, dia tsy manam-pifaliana isika etỳ ambony tany. Ary ihany koa ny kristianina miatrika ny advento dia kristianina mazoto miasa ho an'Andriamanitra, mazoto amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mazoto manatanteraka asa-pifaliana. Ary izay rehetra ataony ho fanompoana an'Andriamanitra dia tsy ataony amin'ny fisentona, tsy ataony amin'ny fitarainana, fa ataony amin'ny ataony amin'ny fifaliana lalandava. Raha dekônina ianao zany manao servisin'ny dekônina, dia manao servisin'ny dekônina amin'ny fifaliana. Raha ohatra ianao manana anjara ny anivon'ny sampanany dia tanterahanao amin'ny fifaliana ny anjaranao, amin'izay nomen'Andriamanitra anao. Miezaka ianao manatanteraka, miezaka manao izay vita, manao betsaka, manao lavorary, manao tsara ny asa izay nomenanao ary ataonao amin'ny fifaliana. Zany ilay hoe fifaliana ankehitriny izay tanterahana eo ampiatrehana ny advent. Ny dikan'ity farantiana zany dia zao hoe eto ampiandrasana ny advent zany dia tokony olona dinamika be daholo no manao tanteraka fanompoana an'Andriamanitra. Tsisy kivikivy zany mihitsy satria olona vonona hitsena amin'ny tompo ireo. Izay. Faefatra, ny toe-panahy miatrika ny advento dia
mibanjina manana toepanahy mibanjina ny fifalian'ny lanitra ratrizay. Toepanahy mibanjina ny fifalian'ny lanitra ratrizay. Ny ankehitrintsika dia hifaliantsika, ny androantsika dia hifaliantsika, fa ny fifaliantsika androany no miantoka ny fifaliantsika ratrizay. Antenao ny ovoavonjy, antenao ny tonga any amin'ny fiainana mandrakizay, raha tsy manantena an'izany koa dia maty ato. Antenao ny tonga any an-danitra. Efa nazavaiko teo fa ny lanitra na le fiainana mandrakizay dia fahasambe, fety be any satria fampakaram-badiny zanak'ondry. Koa raha fampakaram-badiny zanak'ondry any dia izy fifaliana lavorava, fifaliana tsara voatra, fifaliana tanteraka. Io zany no banjintsika sahady any amin'ny ratrizay. Ankehitriny mibanjina fa any amin'ny hoavy amin'ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raolanitra dia ho tonga amin'ny fahatanterahana izany. Amarana riavana feno. Ety am-pamaranana dia tsarovy fa amin'ny farany izao. Raha amin'ny farany izao ny tena kristianina ao anatiny amin'ny farany dia kristianina mibanjina ny hoavy hatrany, mibanjina ny mandrakizay, mibanjina ny lavorary any amin'Andriamanitra, amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny finoana dia teny sy asa sy finoana mibanjina ny mandrakizay. Fa anankiray ihany koa izay ampiarantsika azy dia hoe ato anatin'ny vanim-potoana ny advento isika riavana. Amin'izao advento izao avelao hitondra fanovana ity fankalazana ny advento ity. Fankalazana ny advento hanovanao. Rehefa miova ianao dia afaka manova ny eo akaikinao, ary rehefa miova ny eo akaikinao dia afaka miova ny tontolo misy anao, ary rehefa miova ny tontolo misy anao dia iova izao tontolo izao. Aveo ao anatin'izao advento izao meteza hiova, fa rehefa miova ianao dia afaka mitondra fiovana ho an'ny hafa. Rehefa miova ny hafa dia miova ny tontolo manodidina anao, ary rehefa miova ny tontolo manodidina anao dia mety hitondra fiovana any amin'izao tontolo izao mihitsy. Ho an'Andriamanitra ry afaka ny voninahitra amintsika rehetra kosa ny toe-po sy toe-panahy tsara miatrika ny fiavian'ny tompo. Amen. Hivavaka isika ry afaka. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ilay Andriamanitra ny fanovana, ilay Andriamanitra andrasanay fatratra ka tsahinay ny hoavy ny alalan'i Jesosy Kristy, hoavy amin'ny voninahitra, hoavy amin'ny hery sy ny fahefana rehetra. Asehonay ny fahavononanay hitsena no mpamonjy, asehonay Jesosy amin'izay ahafahanay manomana ny tenanay, ny fonay, ny sainay, ny fanahinay hitsenanao, ka dia voninahitra izay hitondra anjara biriky
ny filazana tsaranao orenanitra. Amin'ny tenyity zay dia mametraka ny fianarana, ny fampianarana izay niraisina teo, hipetraka ao anatin'ny fo sy ny sainay kanefa ihany koa hanovana sy ny fomba famonay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy